Za Naivoariny tena nazako dia za ety Anosibe faharoa mipetaka. Za zao efa 70 taona io. Dia io aho zao io mbola andeaka miporesy an'ireto mampaniraka an'ireto andeha hianatra sy mivary zao mba kajy zalahy dia lasa indray zao dia efa mitona rano eo am-popo eo. Akabidoan'olona aloha zao dia miandry kilo dia efa anatin'ny sarety. Teny rano mba mahita any amin'ny 70 a 70. Mba farany kely aho zany folo miazoko rehefa tena kely. Ny anay ety mbola mora be ko ambany tanànako. Mbola mora be ny anay 200. Raha akoty izy raha olona mahay manamatra izy mavelona satria raha manana folo trano fotsiny ianao maka folo avo zay 200 zao mety mba tsara zany. Mahavelona io raha tatana zany fa rehefa tsy mahay mitantana ianao tsy mahavelona zany io. Zoravo milahatra be ny bidon mety ho adiny 2 ianao na adiny 3 vao mahafeno anankitelo. Zao izy zao mba tsy dia milahatra izy zao dia mba hita hoe mba tsy misy ara ny sasany amin'ny 3 amin'ny 4. Arakarak'ilay olona indraindray misy mandeha amin'ny roa dia amin'ny roa sasany ary izy dia efa mandahatra eo. Dia zay ilay tsy azahoana an'ilay folo tokony ho enjehana fa 3 no azonao. Zay pompy tapaka izay mihitsy. Aty aminay zao io rehefa ho tapaka dia tapaka mpanjitra amin'ny atandro dia misy hoe nefa tsara mahatratra tapaka eto rehefa metsika ny lohany. Etiko zao etiko eny daholo aloha fa arakaraky ny kiliako mbola tsisy kary ahatonga aloha fa miandry an'ireo amin'ny zava reto aho. Fa sarety aty. Reny mbola misy ny 13 taona ny isany. Alaina any amin'ny tompony io zao 2 arivo. Dia tonga aty io misy mampanofa 5 arivo ny ray voyage. Misy mampanofa arakaraky ny lalany. Miandry kilia moa tonga dia efa mipetaka dia miasa. Aterina aty amin'ny tribonaly aty zao. Io zao raha mba farany mahazo amin'io izay mitsamy. Io ve tsy ho any amin'ny mba 60,000 any io eo amin'ny tribonaly. Le izy mahavelona raha mahay mitantana ny eo an-tokantrano. Satria raha mba mahita 7,000 isaky ny olona zany dia mba manana raha olona manana telo raha manana olona telo parivy ny andro. Fa mba manana 2,700 sy 1 alina fa ny tena olana le hoe mandeha zay zao Aban'Analakely ka raha tratrany latsaky ny amin'ny 7 dia voahidy any. Tsy afaka mandeha aloha anao fa miandry lera. Miandro vavana manokana dia ny olona rehetra mihitsy no tokony hiezaka mamorona asa. Zay zany no tena hita hoe olana ny antsika raha akabaka brotsany alainy. Fa ny an'ny olona raha akabaka sady mamorona amin'ny manala baka. Zavatra mba afaka amin'ny tanora hoe ny fiazahana. Dia rehefa miezaka ianao manana fanantenana zay. Mifandrosoana zany a tokony toetraina aloha miova. Fa raha vao ny toetraina toa miova nefa mifandrosoana hoe zana.